Ekipan'ny météo malagasy indray no mandroso tokantrano ny Tsialaty manolotra ny araba topoko lahy sy topoko vavy. Araka ny sarin'ny zana-bolana dia ahitana andian-drahona matevina izay mitondra oram-be ny amin'iny morontsiraka avaratra atsinanana sy avoany atsinanan'ny nosy iny. Etsy andanin'izay ihany koa dia ahitana andian-drahona lehibe aty amin'ny faritra Masina atsimon'ny Madagasikara aty. Ny nandrafitra ny toetrandro dia ny alizay antonony hatrany. Araka izany ary dia toy izao manaraka izao ny toetrandro no vinavinaina ho amin'ny rapitso faha-fito amby roapolo ny volana Jolay 2024. Ho amin'ny rapitso tontolo andro dia hanorana malefaka ary miha-matevina izany ny aty amin'ny faritra Sava, Analanjorofo atsinanana, Vadivavy-Fitovinany atsimo atsinanana ary ny ilany atsinanan'ny faritry ny Avoatany. Andrahoana ary mety arahana orana tandrifin-drahona malefaka kosa ny faritra Menabe sy Melakiny ary fandimby ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra Sisa. Tsara ihany koa ny manamarika fa ho mafimafy ny fitsokan'ny rivotra ny amin'ny faritra Avo, ny aty amin'ny faritry ny Avoatany, tahak'izay ihany koa ny tendrony avaratra sy ny tendrony atsimon'ny nosy manontolo iny. Mikasika ny maripana no tombatombanana ho amin'ny rapitso maraina indray dia somary nisy fiakaran-kely ny aty amin'ny faritry ny Avoatany, 9 hatramin'ny 12 degré celsius izany. Ny any amin'ny faritry ny morontsiraka atsinanana sy andrefana kosa manodidina ny 9 hatramin'ny 12 degré celsius. Izy fidinany ny maripana no tombatombanana ho amin'ny rapitso tolakandro. Ny any faritry ny morontsiraka atsinanana izao dia 4 hatramin'ny 12 degré. Ny morontsiraka andrefana kosa 13 degré celsius ny ambony indrindra amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara iny ary ny aty amin'ny faritry ny Avoatany kosa 12 degré celsius. Raha mikasa hivoaka ivelan'ny Madagasikara indray ianao andro tanàn-dehibe vitsivitsy dia efa tara fa hibalika be indray ny masoandro amin'ny rapitso any Johannesburg sy Bangkok any. Ho tsara kosa ny andro any Milan sy Paris hanorana tandrifin-drahona malefaka ny faritry Nairobi. Ho an'ireo nosy raha vavy manodidina antsika indray no arosanao manaraka izao hanorana malefaka ny Seychelles, ho lalovandrahona ny Comores, fandimin-drahona sy masoandro faritry Paoly sy Saint-Denis. Izay indray topoko lahy sy topoko vavy no azonao roso antsika ho amin'ny Tsialaty manome fotoananao tenako amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko.